raha ohatra ny tady ilaza hoe le adalany tonga fitondrana de ohatra ny rahana adalana nge le zava-misy e raha mijery mialatsino a am'izany terme zany tena ohatrany hoe zazakely ve sa tsy ela tany ela an-danitra tena tafa ohatra zao fomba fitantanana fireneny zao le reto a tena mariny eto zany tsy zavatra milamina mihitsy na de tokony natao tamin'ny fomba tsotra sy mba na be fitanam-pony olona azy vao mipotra le prime ministre tonga de fa izay le tenentsika hoe raha izany eo amty raha ohatra ndao to hoe za tsy haiko e zay ny toke mbola olona mitena norme tsara dolo hoe le mitondra firenena sao de mba misotrosotro ho viva ohatra ty sotrosika eto ty farafaratsiny zany le démission le prime ministre teo aloha niteraka polémique ny lalàna samihafa narahana teo am'le fanesorana an'le teo aloha sy nanendrena vaovao teraka polémique de le olona nitendrena ko le olona nitendrena ko dasaiky teny kaikai misy dikany daholo zany ton anaovako azy zany a ianao zany raha mba olona normal mba olona hoe tena andao tena hitady prime ministre tonga de jojopilina be tena tonga de kombona vavany gaso hoe tino izy farafaratsiny sao de mba misy tsimoka fanantenana miainga any amin'ny olona any farafaratsiny mba misy rispo sokatra fa mahafalo Olivier sanatria kory le personne an'le olona no resantsika fa le acte sy le zavatra efa nitranga niaraka tamin'ny tirangaty azy ve mahiringiriny vitatrany am manao katrodo manao coup de tête fotsiny amin'io zay fa tsy maintsy laniny ty izy teo amin'ny intérieur alabato eran'ny tanàna fifidianana trany be ny tanàna sy loolona be de be zany a tsy fantatro koa aloha e tao anatin'ny gouvernement Jean Ravelonare iza mba ministre tena mba brillant mba populaire mba tia mbahoaka tao anatin' zany gouvernement zany voalohany am'izany ve le mahafaly Olivier tsia de efa hitanao fa tena mila gabari mihitsy no misolo ny Ravelonarivo fa tanapa-kevitra namotsampona le niraisa mba manotaninge olona hoe mahafaly anao ve le anarana aloha mahafaly a mahafaly anao ve mahafaly anao ve mahafaly tonga de misy ola tezitra be poay manaraka ty de mba tsy piako manokana mihitsy nipotratra any amin'ny faratampony ndray le adalany mpitondra frantsay potra any amin'ny faratampony tadidio tsara ny adalana voalohana ataony ramatoa Véronique Volant nanainga ny atezerany gasy rehetrretra hoe any Frantsa ny ils et passe any Frantsa ny ils et passe anay ny ils et passe ozy Véronique Volant anareo ahoana ozy ny malagasy de Hery Rajaonarimampianina manolo prime ministre nametra-pialana na tsy nametra-pialana
saina miala na tsy na terena miala na tsy fantatro. Inona no hitsabatsabany Véronique Volant any Mazorivo? Samy namoaka an'izany. Inona ny idirany ty maso ivo frantsay ty? Tena affaire politique interne, raha politika anatiny eto Madagasikara ane zany tompoko. Filoham-pirenena ve nibaiko azy anery ny Jean Rajaonarivo sa izy mihitsy nefa mibaiko na filoham-pirenena na prime ministre? Ka hoe draindray rehefa miala Rajaonarivo de miala, mialahy ianao monsieur le premier ministre. Ary anisany to hoe nanafaingana ny hoe fanekeny nanafaingana ny faneken'ny général Rajaonarivo hiala. Zay intervention Véronique Volant zay, ingérence zany, fitsabatsabana raha anatiny ao anatina firenena anankiray. Ty indray zany de efa ty amin'ny 2016 efa mba mihiratra daholo mason'ny olona, mbola saly frantsay mandamina hatramin'ny prime ministre avy hoe tompo, de hoe ny frantsay ny mandamina hoe miala indray ty mialahy ianao fa iosoloana ny rano. Nefa de vo malin'io no nanao parady zay tsy izy Véronique Volant sy reny délégationna frantsay reny hoe anao ady amin'ny kolikoly ary nitondra teknisianina volenta avy any France niona tamin'ny général Rajaonarivo fa hiady amin'ny kolikoly, ary ty général Jean Rajaonarivo ty hitsangana hiady amin'ny kolikoly. Jereo indray ilay lela roa an'le frantsay a miao izany mitsangana maneho fahavononana fa hiady amin'ny kolikoly, fa tsy mampaninina azy indray vetivety eo manala an'le prime ministre hitsangana hiady amin'ny kolikoly, fa ametraka prime ministre anankiray isolo an'io prime ministre io, ary le prime ministre asolo an'io prime ministre io de prime ministre voaroiroy na mamofopofona na voalaza fa nanana tanana amina raraha kolikoly avolenta ataona mpanolo-tsaina faratampony filoham-pirenena any. Mahita lojika am'izany toetra ny Frantsa zany ve tsika? Mahita lojika am'izany ve tsika? Hoe anatsara ny ady amin'ny corruption miona amin'ny Jean Rajaonarivo. Aveo Jean Rajaonarivo mipetrahinao na de hiady amin'ny corruption aza fa aleo mahafaly Olivier zay nanoana ny Claudine. Mahafaly Olivier nge ny cautionné an'ilay inona moa vola be azony i Claudine tany Ambohimahamasina. Zany hoe misy casserole koa zany mahatafidipiditra sady anty prime ministre vao tonga ty. De zay no mahatonga atsika miresaka hoe mbola hoentina ohatran'izany ve le fiainam-pirenena? Izany mandidy sy manapa-keto ary lasa mihitsy ny saina efa malazalaza be hatrany amin'ny réseaux sociaux sy ny karazany ihany ny hoe 4 dames, dame de cœur, dame de pique, dame de carreau, dame de trèfle. De dame de cœur voangy Rajaonarimampianina, cœur ny Hery Rajaonarimampianina. Le cœur a sa raison que la raison ne connaît pas. Tafiditra koa zany dame de pique Véronique Volant. Dame de carreau Nicole Randrenay Voarson. Claudine raha zay mamonjy trèfle. To hoe reo 4 dames reo tena enjana be eo amin'ny tanàna. Qui est-ce qui gouverne? Monsieur le président. Tsisy ny fidy madame Voangy, tsisy ny fidy ny Véronique Volant na Nicole na Claudine. Anefa
dia mitosaka be aty ivelany ety fa eo ampelatanandreo ny fanapa-kevitra goavana. Karazany zavatra tantaraitsika rehetrarehetra zany tompoko, ny endriky le fitantanana raha-panjakana sy ny zavatra hafahafa ao anatiny ao. Roa ihany lalana, roa ihany. Nazy iray aleny a manapa-kevitra sika eto Madagasikara, sika vahoaka malagasy, zay olona mbola manana ny farafakely ny fahendrena eto amin'ity Madagasikara ty, mbola misy autorité morale afaka mijoro ve? Mbola misy azo amarana ve? Hatrany amin'ny folo alindahany ampitsahatra an'izao fanivaivana fanaovana kitoto ny fiainam-pirenena zao. Zay ny lalana anankiray. Ahoana ny ampitsarana an'izay? Azo atao zany amin'ny fomba milamina, tsy voatery savorivory be. Nazy iray aleny a tsy problème tsika menakavy, na mbola misy bourde ambonimboniny zao, na mbola misy scandale ambonimboniny zao, sanatriany vava na isy anankiray amin'ireo manam-pahefana faratampondreo aza manary akanjo dia mandeha miazakazaka miodikodina ny ranonanosy, mety mbola hitenitsika hoe isy normal, ngah kosa mbola nisy nanao ohatran'iny nataon'iny. Nazy iray alehany zany zay nitenentsika zay hoe ninonino nataony zay mpitondreo, tsy manandrarahany zany tsika. Aleo ataony zay ataony, aleo andika lalàna izy, aleo izy tsy anaraka lalàm-panorenana, aleo horipakany ny ala, aleo horipakany ny bois de rose, aleo baky ropotransika menakavy, aleo zay volavitro saina avy any ivelany any placendreo any paradis fiscaux any, aleo anao ny vato ny fianakavian'ny mpitondra, aleo hitrandraka ny arena samihafa ny volamena sy ny sisa. Fa izy aloha ny eo de aleo izy anao zay tiany. Fa amin'ny 2018 mifankahita ka tsy potika tanteraka ny firenena, potika. Zay ny lalana anankiroa ka. Na mahita tsika menaka fa tafahoatra lay fomba fatao eto Madagasikara ka tokony atsaritra, na manao vaovao tsika de manao commentaire zay manao commentaire, fa aleo anoy an'izao pratika hafahafa zao ihany le fitondrana. Za tena lasa mihitsy ny saiko, iza no mamboly instabilité eto Madagasikara? Iza no mamboly an'ity instabilité eto Madagasikara ty e? Tsisy mpanohitra ny eto Madagasikara e, tsisy mpanohitra ny amin'ny antenimieram-pirenena e, tsisy mpanohitra mitariky olona anao mouvement de rue e, fidinana an-dalambe. Fa maninona no miaina ao anatina instabilité quasi permanente? Le fitondrana valiny, le fitondrana Hery Rajaonarimampianina ihany no mamboly le instabilité avy ao anatiny ao. Ratsy ny antenimieram-pirenena sy ny présidence ny miady, de ry zareo samy ao amin'ny antenimieram-pirenena miady, na ny présidence sy ny gouvernement, présidence ny premier ministre. Ity anankiray faran'ity zao dia ao anatiny any ange no mahatonga le instabilité de ny présidence ny premier ministre, zany hoe les deux têtes de l'exécutif no miady.